Je vous prie de prendre place, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au Palais de Mazoarive. En ce jour si particulier, car les yeux du monde sont braqués sur nous aujourd'hui, et Mazoarive avec vous va vivre un moment que l'histoire retiendra, car plus que jamais, porteur d'espoir et de sérénité. Nous applaudissons bien fort. Nous invitons à présent Monsieur le Premier ministre entrant. Nous invitons à prendre la parole. Merci. Volonteniko moa dia makasitraka isika rehetra tonga amin'izao maraina zao. Makasitraka manokana ny Prime Ministre ny tenako noho ny ezaka azy efa vita ho an'ny tombontsoam-pirenena. Fa indrindra ny toe-tsaina izay nananana mba ahafahantsika ny roso amin'izao midingana zao ao anatin'ny fitoniana. Izay fitoniana izay dia anisan'ny zavatra tadiavin'ity firenena ity amin'izao fotoana zao. Raha ny laharam-pahamehanana dia ny fanomanantsika ny fifidianana izay ho avy ao anatin'ny fahalalana, mbo fifidianana madio ary fifidianana mangarahara. Zava-dehibe dia mila fomba fitantanana vaovaotsika, mila fomba fiaraha-miasa izay mety andatsara bebe kokoa ny fanohizana ny ezaka fa indrindrandrindra ny fahafahantsika azo vokatra ao anatin'ny fotoana fohy. Eto amin'ny fandraisako fitenenana amin'izao fotoana zao dia mahatsara manokana tenako ireo izay namony ainy tao anatin'ny zao toedraraha zao, ireo izay mitondra taketra tao anatin'ny zao toedraraha zao. Misy manateny isika fa reny zavatra nanjomona ny fiainam-pirenena reny dia hifanohitra anankiray mba ahafahantsika mitondra zao firenena zao ao anatin'ny fandraisan'ny rehetrarehetra anjara, ao anatin'ny fahatsiarovantena tsirairay, ka ny tombontsoa izay ho tratrarintsika ao anatin'izany dia tsy misy hafa tsy ny tombontsoa pirenena. Ka eto dia manao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy ny tenako mba hampanjaka
ny fankatiavana, ampanjaka ny fahaizana miara-monina, mba ampanjaka ny firaisan-kina. Voalazako tamin'ny teny frantsay teo, ny fisaorako an'Andriamatoa Rajolary Mampianina, izay filohan'ny Repoblika Madagasikara, izay nanindry ny tenako ho Premier ministre. Fa isaorako manokana anatiny koa Andriamatoa Andry Rajoelina, izay nanotitra ny tenako ho Premier ministre. Mankasitrika sy mankatena nareo rehetrarehetra tompon'andraikitra ara-politika ny tenako amin'ny fahatsarovantena ao anatin'izany koa ny député sy ny tompon'andraikitra maro isan-karazany mba ahafahantsika miroso amin'ny fidianana malalaka, madio, mangarahara. Tsy haiko tsy misaotra manokana ny ireo mpiara-monina antoka amintsika, satria ny fanomezan'izareo tanana ary mbola nanomezan'izareo tanana isika malagasy dia mampitraka antsika zany. Azany rehetra zany tsy vita raha tsy ao ny fifandraisana izay tokony tena akaiky ka defa kosa ao anatin'ny fanajana ny mahafirenena ny firenenantsika. Hoy zako ohatra antsika rehetrarehetra anandratra an'ity firenena ity ary indrindra hitondra azy ao anatin'izao fotoana sarotra zao amin'ny fahafahantsika anana voka-pifidianana izay ekeny be sy ny maro. Mankasitraka tompolahy, misaotra tompovavy. Merci, Monsieur le Premier ministre.